Eo amin'ny lafiny baolina lavalava kosa izay ndraisantsika vahiny amin'izao alina izao misy ny fifaninanana izay karakaraina manodidina ho an'ireo latsaky ny 1 taona. Ny Salamandra Nature sy ny association Masaka izay no mikarakara ity faninanana ity. Ireo ekipa ny ekipa voafantina isaky ny firaisana moa no miatrika izany faninanana izany. Ny tanjona dia ny nangana ny ekipa pirenena espoir izany na ny Maki espoir ho fitinina aminao anatin'ity fanadihadiana ity ny andro faharoa amin'izay faninanana izay. Mbola sarotra no ahitantsika mpilalao lehibe vatana sy lava raha ho an'ny taranja baolina lavalava. Hita taratra izany nandritra ny faninanana izay andraisan'ireo ekipa voafatana isaky ny firaisana eto Andrenivohitra ho an'ny sokajy latsaky ny 20 taona. Taorin'ny andro faharoa dia efa malalaka ny lalan'ny ekipa voafatin'ny firaisana fahadimy sy avaradrano makany amin'ny lalao manasa-dalana ho an'ny vondrona A. Ho an'ny vondrona B kosa dia ny firaisana voalohany sy ny firaisana fahatelo ny tsara toerana ho any amin'ny lalao manasa-dalana. Ity arantsika amin'ny sary ity ary dia ny fihaonana teo amin'ny firaisana fahaefatra sary zareo avy eny avaradrano. Resy ny avaradrano manao akanjo manga amin'ny sary tamin'ny isa mavezatra 9:30 ny firaisana fahaefatra. Teo amin'ny lalao farany nanakatona ny andro faharoa kosa dia mbola nomitsan'ny ny firaisana fahadimy tamin'ny isa mavezatra 5:20 ny ekipa voafantana avy eny Atsimondrano. Toy izao ary ireo vokatra rehetra nandritra ny andro faharoa. Ny firaisana voalohany nanamontsana ny firaisana faharoa tamin'ny isa 14:20. Ny firaisana fahatelo nandresy tamin'ny isa mavezatra Anambohidratrimo tamin'ny isa 2:20 Avaradrano nandresy ny firaisana fahaefatra 9:30 ary ny firaisana fahadimy dia nanapotika any Atsimondrano ihany koa tamin'ny isa 5:20.